Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefy izy mba azy. Tompo ianao androany. Androany dia mbola hiditra amina dimension ambonimbony ray tsika androany. Teneny eo anilanao hiditra amina dimension ambonimbony ray tsika androany hoe. Alléluia. Tatao te mezaka mihitsy izahay hampianatra atsika dingana ara-panahy tokony ho fantatrao. Inona hoe? Dingana ara-panahy tokony ho takatsika tsiraray avy. Ary ny tsara indrindra dia ny mitsofoka any amin'ny dingana faratapony. Ary ity fampianarana androany ity dia apiditra anao any amin'ny dingana faratapony. Tenenao zay ny eo anilanao, apiditra anao any amin'ny dingana faratapony hoe. Iza mba maniry hitsofoka any amin'izany dingana faratapony. Dimension extrême zany. Alléluia. Ao anatin'ny fiderana nataontsika teo, enony fanahiko mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary eniko fa milomano ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy ity toerana ity. Ary eniko fa isy zava-baovao ataon'Andriamanitra ho amin'ity fiangonana ity. Enony fanahiko fa amin'ity 20 taona ity te isy zavatra tsy mbola nitranga tao anatin'ny 20 taona fa ho ataon'Andriamanitra amin'izao asan'Andriamanitra sy izao fiangonana izao. Isy fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika. Isy famangin'Andriamanitra ny fiangonana vahoany oloko manerana ny Madagasikara sy eraky izao tontolo izao. Ary tsy vitany hoe famangin'Andriamanitra fotsiny fa ny mpino tsiraray avy. Isy fiakarana any amin'ny tsy takatry ny sainany, dingana ho any amin'ny tsy takatry ny saina. Enony fanahiko fa amin'ny alalan'ity fiangonana vahaony oloko ity, amin'ny alalan'ity fiangonana vahaony oloko ity, dia tena tsapany fanahiko fa ho afaka mifantrany Madagasikara ity firenena ity raha mino ianao manao vamainina mafy amin'ny alalan'ny vavaka ho ataontsika. Isy fiainan'olona maro be iova, ary ny voalohany iova voalohany amin'izany ohatra ny hitako eo reto mpino maro be reto, isy fitahina sy fahasoavana zay. Alléluia. Rehefa nitsidika an'ilay fiangonana anankiray tany ampitan-dranomasina zay tany France, zany fiangonana izany misy mpino amin'ny 540. Efa niteneniko teto, tsy haiko maly anteneneny. Ny parkina io trano io fiangonana io fotsiny parkina izy io hatrany amin'ny 5 étage. Zany hoe 6 étage hatramin'ny rez-de-chaussée. Dia misy hatrany amin'ny ny étage reviny io mazaka automobile 90. Zay rehefa nitsofoka tao amin'ny fiangonana io dia any amin'ny 5e étage ny nampidiriny zareo any farany ambony tany. Mbola feno automobile amin'ny parking. Ary ny olona any moa, ny olona any zany, ny akamaroan'ny olona any mivavaka amin'ilay fiangonana. Ny any moa zany ny zay zao nandeha nivavaka any amin'izany fiangonana zany, nandeha kely mba nitsidika tarina sain'ilay olona tany any amin'ny adiny ray sasany mandeha automobile vao tonga any. Adiny firy hoe mandeha autoroute, zany hoe ny olona zany aby lavitra be dolo daholo. Namarana séminaire io fiangonana io tamin'ny ray alady iny. Namarana séminaire nisy olona hatrany amin'ny 3 mahery any hoany na 503. Namarana zany hoe mety ohatra tsika zao ihany ane zatra nisany. Ny any moa zany tsy de be olona be daholo ny fiangonana fa ny vitsivitsy. Fa araka ny teneniko teto maly fa ny embouteillage na parking amin'izany tsy ombony parking an'le fiangonana. Hatrany amin'ny arabe rehetrarehetra hatrany amin'ny 3 km 4 km feno automobile miantsona. Ozy aho hoe inona ny olana raha mba hifindrany a Madagasikara ny zavatra ohatry zao ary
ataovy amainina mafy raha tena mino an'izany ianao. Andriamanitra ve miangatra sa tsy miangatra? Tsy miangatra. Zany hoe lezako anareo fa zaty ny olona mivavaka ao anatin'izany fiangonana zany eny ataoko hoe 90% ne mainty hoditra zay. Afrikanina daholo mivavaka ao zany 90% ka 90% mainty hoditra daholo. Fa manana fiara daholo mandeha mivavaka tena hoe tena varidina mihitsy ianao a mijery an'izy eo. Ozy aho hoe ny Andriamanitra reto olona aty Frantsa reto ihany, ny Andriamanitra ny vahaony olo koa, ary raha vitan'Andriamanitra ny tany reto amin'ny alalan'ny ero, dia vitan'Andriamanitra ny tany ty fiangonana vahaony olo kity amin'ny fomba mahagaga raha resy lahatra manaova amen. Alleluia. Misy karazany anankitelo ny mpivavaka. Ny voalohany ndao ny ovakitsiky atao amin'ny ino izy ty Malaka. Malaka toko fatelo. Eo amin'ny andininy fatelo ambin'ny folo manao hoe Malaka toko fatelo andininy fatelo ambin'ny folo. Ny teninareo dia mahery mamely aho ho Jehova, nefa hoy ianareo inona ny resaka nentina namely anao. Tamin'ny nanaovanareo hoe zava-pôna ny manompo an'Andriamanitra, ary inona moa ny soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy notandremana, sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehany Jehova tompony maro. Ary ankehitriny isika dia midera ny prière hoe sambatra, eny voaorona tsara izay nanao ratsy, sady efa nakafanan'Andriamanitra izy, nefa afanandositra ihany. Halleluja. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto, ny teninareo dia mahery mamely aho Jehova, nefa hoy ianareo hoe inona ny resaka nentina namely anao, tamin'ny nanaovanareo hoe zava-pôna ny manompo an'Andriamanitra. Tamin'ny nanaovanareo inona hony? Aridina moa ny soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy notandremana, sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehany Jehova tompony maro. Ozy izy hoe arinona moa ny soa efa azontsika tamin'ny fitandremana izay nasainy notandremana, sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana teo anatrehany Jehova tompony maro. Misy karazany anankitelo ny mpivavaka. Ao ireo mpivavaka, ino tsara ty toriteny ty fa voakasika ty toriteny ty fiainanao androany, izay miezaka manompo an'Andriamanitra ary tena mivavaka ary mitady an'Andriamanitra ary mamonjy tombavaka, manao délivrance, nefa manao ohatran'ireto olo reto manao hoe zava-pôna ny manompo an'Andriamanitra, ary inona moa no soa efa azo tamin'ny fitandremana izay didiny sy ny zavatra nasainy tandremantsika, inona moa zao ny soa tamin'ny fanomponan'ny tompo. Zany hoe misy karazana mpivavaka mivavaka ihany, izay mbola ho azavaiko rehefa avy eo, izay tsy mety mahita soa ny ninona mihitsy amin'ny fivavahana. Ny asan'ny tanany ihany ny mamelona azy, miezaka ihany izy dia zay ihany ny mamelona azy. Izay ny karazana olona ray voalohany, mivavaka izy fa dia hoe mamonjy tombavaka fotsiny, fa tsy dia tena hita hoe inona le vokatry le fivavahana, tsy tena hita hoe inona le ny karazan'olona ray faharoa dia izao, ireo karazan'olona ozy izy ny tenin'ny tompo mana hoe ho tahiko ny asan'ny tananao. Ataovy alleluia. Dia miasa izy, manao zavatra izy, ary amin'ny alalan'iny asa zay ataony iny na zavatra ataony iny
dia eo no hitahian'Andriamanitra ny asan-tanana. Fa niteboka iray fahatelo ngezabe izay tena hitondrako mambavaka anareo eto rehefa avy eo, dia misy ireo olona zay miaina amin'ny fahagagana isan'andro san'andro, miaina amin'ny fahagagana isan'andro san'andro, ka tsy miankina amin'ny asan'ny tanany, tsy miankina amin'ny fidiram-bolany. Ny fiainany tsy miankina amin'ny zavatra hitany, fa ny fiainany dia mitsingevangevana eny miaraka amin'ny fanahy masina isan'andro san'andro. Misy fiainana mahafinaritra be da be ry havana atao anaty baiboly ato. Araka ny teniko teo raha mijeritsika ny tantaran'ny Elipa aminany. Tamin'izany fotoana izany dia nisy mosary 3 taona sy tapany, dia tsy nilatsaka ny ranonorana tamin'ny tany. Ary rehefa tsy nilatsaka ny ranonorana, nendrasana herintaona aloha mbola nisy vokatra kely ihany teo am-pelantanan'ny olona. Nandeha 2 taona, efa tsy nisy vokatra intsony tamin'ny taona lasa, fa niambon'le vokatra tamin'ny herintaona no iandrasan'ny olona, iny sisan'ny ainany. Nandeha ny 3 taona, mbola nitohy maina ihany ny tany, ary tsisy na inona intsony, maina hatramin'ireny rano rehetra maina. Misy fotoana tsarotsika fa raha vao manomboka tara ny ranonorana eto Madagasikara, na nireny ranon'ny kopa io ary ritra, marina sa tsy marina zany, vao tara mambolana fotsiny, tara 4 volana hoe amambolana, tsy amatonany akory. Fa tamin'ny andron'ny Elipa aminany dia zao 3 taona sy tapany, ritra ny reny rano, tsisy ninninina, ritra ny dobo, ritra ny lavadrano, tsisy andro, tsisy ninninina, nandritry ny 3 taona sy tapany. Fa nafinaritra dia zao ny fiainan'ny Elipa aminany tsy niakina tamin'izany. Na misy rano na tsisy rano, velona teny foana Elipa aminany. Na nisy sakafo na tsisy sakafo, velona teny foana Elipa aminany. Ary zanak'Andriamanitra hitsofoka ho amin'izay dimension zay raha lasana bavy. Hoe afaka mitsofoka amin'izany dimension zany ianao. Inona zany dimension zany? Tsisy fandraisany. Ny crise eto amin'izao tontolo izao, ny fahantrany eto Madagasikara, tsisy fandraisany zany ny fiainanao. Fa namanitra ny olona na manan-karena, ianao tahian'Andriamanitra foana. Na miakatra ny vidim-piainana, na miakatra ny lasantsy, ny fiainanao misosa ho azy eny foana. Tsy miakina amin'ny tsenanao ny fiainanao, tsy miakina amin'ny karamanao ny tsenanao, tsy miakina amin'ny olona ny fiainanao, fa misy fahasoavana, misy famatsina. Andriamanitra mihitsy napiditra anao anatin'izany dimension zany. Ataovy aleloia. Maina ny tany, maina izao tontolo izao. Fa Elipa aminany, hoy Elipa aminany hoe tsisy idirako amin'izany, tsisy idirako amin'izany. Ny fiainako milamina ihany, afaka misotro rano ihany aho, afaka mihina-kanina ihany aho. Be da be ampivavaka ngery havany. Vao miletika Madagasikara dia miletika izy. Vao miakatra amin'ny vidim-piainana dia miletika amin'ny fiainana. Vao miakatra amin'ny vidim-bary dia miaina ny kapoka-mbary ao an-trano. Miakatra ny jirama, mipika ihany koa ny jirony. Miakatra ny menaka dia tsisy menaka intsony ny lokany. Miakatra ny vary dia ahena ny vary. Miakatra ny rehetrarehetra, ny fiainany lasa miakina amin'ny zava-misy eto ambony tany. Hivavaka, tsy hiakina amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny fiainanao, tsy hiakina amin'ny zava-misy, fa misy zavatra makora lasana vavy eny ambony rano, any anaty rano. Raha boriky no atsipinao any anaty rano, miletika sa tsy miletika? Raha vato no atsipinao any anaty rano, miletika sa tsy miletika? Raha vangan-javatra no aletinao any anaty rano, miletika sa tsy miletika? Fa tadidi fa misy zavatra tsy miletika. Raha tavoangy plastika no atsipinao any ambony rano, tsy miletika mandrakizay izy. Hivavaka mba ho tahak'izany ianao raha lasana bavy malala. Izy dingana vaovao hidira anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy niletika Eli tsy miankina. Eli tsy niankina amin'ny zavatra iainan'ny olona. Raha lasana bavy, aza mamety sy ny manodidina anao, aza mamety sy ny manodidina anao. Raha tsy mahomby ianao, aza mamety sy ny anizaniza. Raha tsy mahomby ianao, aza manilika amin'nizaniza. Izao ihany raha lasana bavy, miankina amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra io. Fa na miezaka mandetika anao ary zao tontolo zao, ny tavoangy plastika ry havana, na ezahana letika ary miletika sa tsy miletika? Na ezahanao aletika ary miletika sa tsy miletika? Za miteny aminao, misy dimension hidiranao androany. Na miezaka andetika anao ary zao tontolo izao, ianao tsy miletika mandrakizay zany raha lasana bavy.
ivavaka fa ianao tsy miletika mandrakizay zany. Ny rano tsy ifandray aminao zany, zany ny dimension nananan'i Jesosy. Ny dimension nananan'i Jesosy dia zao, namely ny tafio-drivotra, namely ny onjan-dranomasina, niakatra ny ranomasina nakao anaty sambokely, difotry ny rano sambokely, efa saiky ny letika. Fa hoy Jesosy, tsisy idirako amin'izany. Za afaka mitsingevana na eny ambony rano ary, afaka mitsingevana na eny ambony rano ary tsy Jesosy ihany, fa hoy izy mantsy Petera, ianao kory Petera, makanesa ty, fa tsy miletika ianao. Ary mino fa tsy Petera ihany, fa ianao ihany koa, azon'i Jesosy ho tenenina ianao, afaka tsy miletika ianao, afaka tsy miletika ianao. Avere zao Jesosy, afaka tsy miletika, afaka tsy miletika. Tove amen. Nomeny Jesosy iny ohatra iny. Fa raha tsy niletika Petera dia afaka tsy miletika ihany koa ianao. Amen. Misy dimension azonao idirana, misy dimension azonao idirana. Halleluja, halleluja. Rehefa mijery ianao ny tantarandry Mosesy, ry Joshua, raha iandro Joshua nanatrika aty, rehefa mijery tsika andao nefa kitsika ny tantara. Joshua toko fafito, ny anaran'ny Tompo. Azavady Joshua toko fafolo. Joshua toko fafolo. Andininy voalohany eno tsara. Ara rehefa reny Adonizedeka mpanjakan'i Jerusalema, fa afaka Joshua ay ka noravany, fa araka izay nataony Jeriko sy ny araka izay nataony tamin'ny Jeriko sy ny mpanjakany no nataony tamin'ny Ai sy ny mpanjakany. Sady nanao fihavanana tamin'ny Israely ny mponina natao Gibeona ka mitoetra eo aminy. Dia raiky tahotra indrindra izy, sady tanàna lehibe Gibeona, tahaka ny anankiray amin'ny tanàna misy andriana sady lehibe noho ay, ary nahery ny lehilahy rehetra tao. Dia naniraka olona Adonizedeka mpanjakan'i Jerusalema, ho any amin'ny Oama mpanjakan'i Hebrona, sy Pirama mpanjakan'i Jarmota, ary Jafia mpanjakan'i Lakisy, ary Debira mpanjakan'i Glona, ka nanao hoe mikiara ty amiko ka manapia amelezantsika ny Gibeona, tsy efa nanao fihavanana tamin'ny Joshua sy ny zanak'Israely izy. Halleluja. Eo amin'ny andininy favalo, ary hoy Jehovah tamin'ny Joshua, aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy, ka tsisy ajanona eo anoloanao izy na dia iray azy. Ary tonga tampoka tamin'ireo Joshua ka nanao lavalina avy tany Gilgal, ary Jehovah nampifanaritaka ireo teo alohan'ny Israely, ary namely azy ireo tany Gibeona izy ka nafaty marobe, sady nanenjika tamin'ny fiakarana makany Betiorina izy ka namely azy hatrany Ezeka ka hatrany Makeda. Ary no nandositra teo anoloan'ny Israely teo ampidina amin'ny Betiorina izy, Jehovah nandatsaka avany raha vaventy taminy. Ataovy halleluja mavo zany. Jehovah naninona hoe azafady? Nandatsaka inona hoe? Nandatsaka avany raha vaventy taminy, tany an-danitra hatrany Ezeka ka nahafaty azy. Ary be lavitra ny matin'ny avandra no novonono ny zanak'Israely tamin'ny sabatra. Ary tamin'izany Joshua dia niteny tamin'ny Jehovah tamin'ny andro nanoloran'i Jehovah ny Amorita teo anoloan'ny zanak'Israely, ka nanao teo mason'ny zanak'Israely hoe, ry masoandro mijanona eo ambonin'ny Gibeona, ary ianao kosa ary volana ao andoha sa any Ailona. Dia nijanona masoandro ary nijanona koa ny volana mandra-pamaly ny olona ny fahavalony. Asiviteka mafy raha lasana ba. Zany Andriamanitra rehefa miasa, tsy le asan'ny tananao, tsy ny herin'ny vatanao, tsy ny fahaizanao, tsy ny atodohanao, tsy ny herin'ny tsenanao, tsy ny karamanao, tsy ny ezaka ataonao, fa Andriamanitra mihitsy mandray an-tanana ny adinao amin'ny fomba mahagaga. Tamin'ity fotoana ity niatrika adiny zanak'Israely, ary ny adiny lalovany dia zao, nitangorona ny firenena mpanjaka anankidimy hiady amin'ny Israely rery. Mpanjaka anankifiry hoe azafady?
hiady amin'ny zanak'Israely reny. Fa zao ny tenin'i Jehova, aza matahotra fahatolotro resy eo anoloanao izy. Ka amin'ity indray mandeha ty, manao zay vitanao kely ianao. Teneniny eo anilanao manao zay vitanao kely ianao. Teneny tsara izy manao zay vitanao kely ianao eto. De teneny izy fa Andriamanitra no handray tanana ny raha rehetrarehetra mihitsy hoe. Ataovy aleluia. Amin'ny fiainana raha lasena vavy de misy an'izany dimension zany. Tsy ilay ezaka ataonao, tsy ilay herinao, tsy ny tsenanao, tsisy idiran'io tsenan'io amin'ny fiainanao manomboka androany, tsisy idiran'io karamanao amin'ny fiainanao. Fa na mandeha ny tsena na tsy mandeha ny tsena, fiainanao misy lalana vaovao, lalana avy any an-danitra, hosokafan'Andriamanitra ho anao. Aleluia. Zany ny olona. Henonareo tsara rehefa manomboka milona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona. Manomboka maninona mazava? Milona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona. Milona ao anaty fanatrehan'Andriamanitra. Dia tsy ianao tsy ny mandray an-tanana ny raharaha. Andriamanitra ny mandray an-tanana ny raharaha rehetrarehetra. Andriamanitra ny mandray an-tanana ny raharaha. Halleluja. Ny zavatra ilain'Andriamanitra aminao dia ianao ilona ao anatin'ny fanatrehana. Joshua dia nilona tanteraka, nilomano tanteraka tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary hoy Andriamanitra mantsy an'i Joshua, kalmenao Joshua, tsisy idiran'ireo fahavalo ireo amin'ny fiainanareo. Nafiry ireo fahavalo ireo, tsisy idiran'izany amin'ny fiainanareo. Za no miaro anareo, za no miady ho anareo. Tsisy idiran'izay isan'ny miaramila. Teneniny eo anilanao, tsisy idiran'izay isan'ny miaramila hoe. Tsisy idiran'ny fitaovam-piadiana hoe. Ataovy amin'ny mainina raha resy lahatra amin'izany ianao. Zao ny problème tsika. Raha vao misy manafika tsika, manana fahavalo tsika, misy miady amintsika, dia refesitsika le olona. Izy ho nenge malala général le, izy ho nene manan-karena be, izy ho nene manana tomobile. Ry zareo ange ohatry zao hoe, izy ange manana tena pomasy, tena mahay mihitsy ny pomasiny. Izy ho nene tena zao hoe, renene olona manan-karena, reny ve miady aminao hoe, ny tena zavatra atody miady amam-bato hoe. Ianao tsy atody miady amam-bato zany ianao, tsy atody miady amam-bato zany ianao. Lehibe lavitra ny mombanao no momba an'izao tontolo zao, mahery lavitra ny mombanao no momba an'izao tontolo zao. Raha Andriamanitra ny mombanao, iza no atohatra anao. Aleluia. Ty ampahery ianao a. Tsisy idirany io ady io amin'ny fiainanao raha vao milona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Joshua dia nilona. Inona ny zavatra nitranga? Tangorona ny miaramila amin'ny fahavalo, iady miaramila amin'ny fahavalo. Fa hoy izy Jehova, kalma ianao, jerevao ny anaovako azy. Aza mijery zay fitaovam-piadiana reo zany Joshua. Aza mijery inona ny lefina sabatra nananareo. Aza mijery nisan'ny miaramila nareo. Non, aza mijery an'izany. Fa za hoy Jehova, aloha hikofoka eo anaovako azy. Vao nikofoka amin'ny miaramila ny fahavalo, nandatsan'Andriamanitra avandra vavety avy any ambony any. Andatsan'Andriamanitra avandra vavety avy any ambony. Mba adinio mory havana. Raha avandra ohatry zany 5 kilo no mitotona amin'ny lohanao, fa mipotsaka hatramin'ny ati-dohanao. Ary tsy mipotsaka fotsiny fa mipatitaka mihitsy ny ati-dohanao. Halleluja. Tsy vitany hoe mako hoe natoraka fotsiny le avandra. Hafa mako samy hafa ny kohan'iny hoe eto amin'ny 2 mètres iny natoraka. Sy ny hoe avany amin'ny 100 mètres, 200 mètres no mitoraka amin'ny tapony dohanao. Aleluia. Fa voalaza amin'ny Baiboly, dia lavitra ny matin'ny avandra noho ny matin'ny zanak'Israely. Asifitiaka mafy rahalasena vato. Milona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Maninona hoe? Edino zao fanazavako zao. Araka ny teniko tambolohany teo, misy karazana pino miteny tahaka ny eo amin'ny Malakia 3:7.
inona ny soa azonay amin'Andriamanitra. Mandeha vavaka ihany zay rehefa sabata, ndraindray koa mba mandeha alahady, andavanandro aho rehefa manam-potoana kely re makany, fa tsy hitako zay soa azo, tsy hitako zay fitahiny. Zany hoe vaony olo koa mivavaka dia mba makao aho, mba manampinampy andry pasitera aho aho, fa tsy hitako zay tena soa amin'ity fivavahany ity, tsy hitako hoe inona ny tena vokany. Misy karazana pino manao azy zany, satria nahoana tonga eo ihany izy, eo fotsiny izy mifandray amin'ny trano-piangonana, tonga tam-piangonana fa tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra. Eo fotsiny izy mba manao adidididy kely je manao fanatitra kely dia mihirahira eo, fa tsy tena connecté amin'Andriamanitra. Ato am-piangonana ary izy tsy concentré akory, ato am-piangonana ary izy tsy miditra amin'ny lohany akory ny toriteny, ato am-piangonana izy varina miresaka, ato am-piangonana izy tsy andrany zay voana mivoaka miditra any ivelany, ato am-piangonana izy mihira ny olona dia zara ary izy raha mihira fa tsy tena misy fifantohana. Dia ireny karazan'olona ireny le atao malaky atoko fahatelo ireny, tsy hitanay zay vokatra. Inona moa zao soa azontsika? Makany amin'ny 3 frère isanandro, fa inona moa no tena soa? Normal zany hoe Andriamanitra, tsisy soa azonareo raisina, tsisy ninina azonareo raisina, satria ato am-piangonana ary ianao zara raha mivavaka ianao rehefa te hivavaka, rehefa tsy te hivavaka ianao dia mijanona, taitaitra kely ianao dia iny, dia efa taitaitra kely indray ianao dia tsy hita, taitaitra kely ianao dia iny indray mivavaka, taitaitra kely ianao dia iny dia tsy hita, dia hoy le olona ao malaky atoko fahatelo, tsy hitatsika zay soa azo raisina amin'ny fivavahana. Inona moa ny soa hatramin'ny nanompotsika an'Andriamanitra? Ary ny olona ireny le karazan'olona mivavaka ihany izy fa tsy matoko ny herin'Andriamanitra. Maninona izy hoe? Fa tsy maninona? Zany hoe ny ao an-tsainy sy ny finoana mila miasa mafy foantsika izy, mila manenjika versement foantsika izy. Ny herintsika ihany fa zany hoe ny fivavahantsika fotsiny ao amin'ny vaony oloko, fa ny herintsika ihany ny fitahina ao antsika. Mahavita tranontsika tsisy idiran'i Jehova amin'izany, fa mahavita tranontsika le 50 millions angonitsika taony navita azy. Misy karazan'olona zany ny toe-tsaina, ny herintsika mivadiny navita an'io, ny fahaizantsika. Fa mba nasiana vavaka kely natsona fotsiny pastera Jony ny vavaka ho an'itato, fa ny tena marina an'io karaha matsika mivady ary nahavita an'io. Reny olona ireny zany dia le asan'ny tanany, ny atsembohan'ny tavany, le izy miasa mafy any fa tsisy idiran'Andriamanitra amin'ny fiainany, fa mba izy tonga mivavaka eo fotsiny. Mazava sa tsy mazava? Misy karazan'olona ohatry zany, tsisy idiran'Andriamanitra amin'ny fiainany. Teneniny eo anilana hoe misy karazan'olona tsisy idiran'Andriamanitra amin'ny fiainany, hoe mandeha mivavaka eo izy fa tsisy idiran'Andriamanitra amin'ny Nikolazy zany. Niezaka ataon'izy mivady any Nikolazy, niezaka ataon'izy mivady any ndoavany ofatrano, niezaka ataony any nihinanany hanina. Matoy izay tsy mihinana dia tsy nety, zay ny tsenany fahafantarany azy. Nanahoana fa maninona tsy nihinan-kanina? Ka tsisy tsenany roany dia tsy nihinan-kanina. Misy idiran'Andriamanitra zao sa tsy misy? Maninona no anaka tena tsy bloqué ny karama tamin'ity volany ity? Ka tsisy idiran'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fa ny fiainanao miankina amin'ny karama, miankina amin'ny tseny. Misy fiainan'olona ohatry zany tsisy idiran'Andriamanitra amin'ny fiainany. Zay ny karazan'olona ray voalohany. Fa ny karazan'olona ray faharoa dia izao indray, atao amin'ny Deutéronome 4:20 ndao nefa kitsika. Deutéronome 4:20 ity ny karazan'olona ray faharoa. Eo amin'ny andininy voalohany. Raha mihaino tsara ny feo an Jehova Andriamanitra ao ianao, raha maninona? Ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia ho asandra Jehova Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao. Ary tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao, raha mihaino tsara ny feo an Jehova Andriamanitra ao ianao. Tonga dia dingantsika eny amin'ny andininy fahavalo. Andidin'ny fitahiana ho aminao anie Jehova, amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra atao, averiko indray mandeha dia ino tsara. Andidin'ny fitahiana aminao anie Jehova, amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao, sy izay rehetra maninona hoe
ka hitanao izy amin'ny tany omeny Jehovahandriamanitra ho anao. Averiko tsara ny andininy fahavalo. Andidiny fitahino aminao ane Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao sy izay rehetra manao anao. Eo ny niveau faharoa. Niveau faharoa dia zao: miasa ihany ianao, manao zavatra ihany ianao, manana ny tsenanao ihany ianao, manana ny biraoanao ihany ianao ary manana ny orinasanao, mandray karama isam-bolana ianao. Ary amin'ny alalan'io tsenanao io, amin'ny alalan'io asan'ny tananao io, amin'ny alalan'io mofo baolina sy yaourt amboarinao io, amin'ny alalan'io composé sy lasopinao io, eo no hitahiny Jehovanao. Ataovy aleloia. Zay le dingana faharoa zay. Zany hoe efa mba mihetimety teneny eo anilanao, mba efa mihetimety raha oharina amin'ilay tamin'ny voalohany. Aleloia. Reny daholo matetika le toritsika paster eto. Hotahina ny asan'ny tananao. Zany hoe tsy maintsy maninona zany ny tananao, tsy maintsy miasa, tsy maintsy manao zavatra, tsy maintsy mikarama, tsy maintsy mivarotra. Fa eny mba hitahinanao. Dia reny le maro le mijoro vavolombelona amin'ireny. Tahiny tompo moa zany ny tsenako tamin'ity riavana, dia mba nahazo tombony be avy eny zay. Aleloia. Tamin'ity moa zany riavana dia nisy fahagagana tany ampiasana, fa nahita fity ny vadiko dia nampitombony avy eny karaha mambadiko. Aleloia. No tahinan inona? Asan'ny tanana. Dia mba nianetinetiny tseny, dia mba iny mba nahavita trano, fa tsy maintsy niasa ihany, tsy maintsy nitady vola ihany, fa tamin'ny alalan'le tseny, tamin'ny alalan'le varotra, dia teo nahavitana trano no tahin'Andriamanitra. Dia mba navita n'io trano kely misy etazy anankiray io ianao, navita n'io trano kely atsy io, dia mba nahazoazo kely an'le tomobile kely le mba hitanareo mivavaka iny, no tahinany asan'ny tananao. Ataovy aleloia. Tamin'ny alalan'iny ozy ny teniny amin'ny andininy voalohany, raha mihaino tsara ny feoan'ny Jehovahandriamanitra ho ianao ka mitandrina anaraka ny didiny, tsindriny tsara. Fa ireo karazan'olona ireo zay ho tahina ny asan'ny tanany, dia karazan'olona mitandrina ny didiny. Ataovy aleloia. Dia tahina ny asan'ny tanany. Inona moa zany mitandrina ny didiny zany? Rehefa tonga ny sabata, iny izy mba tonga maraina manatsa sabata izy. Aleloia. Amin'ny enina sasany izy efa miala any an-trano, amin'ny valo izy efa tonga eto amin'ny fanatretin'Andriamanitra, mitandrina ny didiny. Izy tsy anisan'le olona le mivoaka aloha reny, tapitra tsara fotoana amin'ny efatra, iny izy vao mandray mipoketrany. Ataovy aleloia. Inona moa le mitandrina ny didiny? Reny karazana olona mandeha mivavaka manaja an'Andriamanitra reny. Hidina le mitandrina ny didiny. Didin'Andriamanitra ohatra ny 10 dia manaja mihitsy izy. Nahazo 1 million izy, dia mameotrina 10 100 000. Mahazo 10 million izy dia otrina 10 hajainy tsara. Fampiresaka tsara izy mboaky. 10 dady e, 10 e. Idina mivalona zay tahin'Andriamanitra ninona? Sany tanana. Dia intiko fa ambininy, dia mba le mitombotombo kely reny ny tombom-barotra, dia mba le metimety kely reny, efa tsara no le tamin'ny voalohany. Avy reny ray ny eo anilanao, efa tsara no le tamin'ny voalohany hoe. Amen sa tsy amen? Mba efa le metimety kely, mba efa miakatsakatra kely, mba efa mijoro vavolombelona mihitsy, atramizay nanaovana mivady 10 zay. Tahin'Andriamanitra ny asan'ny tananay. Amen. Zany le mitandrina ny didiny. Miaina amin'ny fahamasinana, fahamasinana ao anaty, fahamasinana ety ivelany. Aleloia. Zany mitandrina ny didiny. Ny mitandrina ny didiny dia reny le mangetaheta mitady an'Andriamanitra reny, manao ny asan'Andriamanitra. Manina hoe? Manao délivrance olona, vavaka ho amin'ny marary. Zay le niveau Dieu zay. Mba efa hita isoratra eny ihany, ary ny akamaroany vavaka atao vaony oloko dia tafiditra amin'ny niveau Dieu io. Tavy aleloia mafy zany. Marina ange zany.
zany tsy afiankonareo fa marina ne zany ao daholo tsika menakavy ny akamarony de rehefa jerena ny niveau de vie atsika sy ny fiainatsika ivelany tsy de misy mahatra zany tsy de tena misy mahatra fadiran'ovany mijery fiangonana hafa ihany any ambadimbadika any le misarisaryndomitovy amitsika rehefa hitako any latsaka be zany raha oarina aminay ataovy alleloia sa hoana eny apasika any tena ahitana azy maromaro eny na samy misarindoy eny aratazany eny any hoe tony kosa aloha vaony olo tony mba efa miakatsakatra kely tony asiviteka mafy zany alleloia tazany iny daholo zany mba efa eo amile mijorojoro vavolombelona mba misy manome fiara-miasa kely 1 million eny 1 million 5 zay pasteur mba hiantoka vary roko tapo alleloia efa izy zany teneny eo anilanao efa izy zany zay pasteur mba hanao an'izao mba ty mba misy fiara-miasa kely 5 million 5 million zany ange raha en euro ane zany 200 euro ane zany ohatrina hoe 200 euro alleluia mapeza tenenony lilanao efa tsara ihany zany hoe alleluia misy niveau napino zany eo am'le mitandrina ny didin'Andriamanitra de mba hita hoe mitovitovy salaly iny daholy de rehefa jerena tokoa ny pino tsisy tena manitra tanteraka fa nsahirana mibetsaka ahoana saty zany ve sa tsy marina ve zany manitra tanteraka tsy hitanao zany fa ny akamarony manino satria tsy maharaka le asan'ny tanana tsy maharaka le fitahin'Andriamanitra am'le asan'ny tanana de eo ihany tandrina ny didin'Andriamanitra izy tonga izy sabata izy ndray aloha de tena efa mba miconcentre tsara atao am-piangonana mba tena mideran'Andriamanitra de hita kosa aloha rehefa tonga ny alatsinainy avan'Andriamanitra manompo azy sy ny tsy manompo azy mba metimety ihany ny fiainany ataovy alleloia azivitehaka apima fa ny zavatra sain'Andriamanitra hidirako eto androany de hiala am'izay plasy zay ianao de ilomano tanteraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ilomano tanteraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ka tsisy hidirany io tsenanao itsony amin'ny fiainanao fa ny fiainanao tonga de connecté direct avy any an-danitra ny zavatra rehetrarehetra avy any an-danitra ataovy alleloia ka tsisy hidirany io karaha manao isam-bolany io tsony amin'ny fiainanao izy ny te ho resy lahatra amin'izany raha lasaina-bavitra alleloia tsisy hidirany miasan'ny tananao amin'izany ijosoana mely any namony any ka tsy ny sabatra noho ny tahiny Jehova tsy ny lefina ny josoana noho ny tahiny Jehova tsy ny miaramila noho ny tahiny Jehova fa ozy Andriamanitra tsy vitanareo an'izany josoa tsy arakareo an'izany mamely any nareo fa tsy maharaka fa hoy Andriamanitra aloha andatsako avandra avy any an-danitra zany ho amely azy zany ho anapotika azy ataovy orakoraka mafy amin'ny anara Jesosy nanao ihany any an-Josoa fa raha io adiny Josoa io no nitoy mety tao anatin'ny ray volana izy niady ihany ary raha tao anatin'ny ray volana niady reraka sa tsy reraka fa hoy Andriamanitra aloha akselereko manao kely ihany nareo amin'ny asan'ny tananareo fa tsy de misy idirany sabatrareo loatra ny anaty io Jehova fa ny anahy avy any ambony de anaovako azy avy any ambony ny anaovako azy orakoraka raha resy lahatra am'izany ianao ain'Andriamanitra zany raha lansaina va avy ere zao Jesosy mila n'le avy any ambony mila n'le avy any ambony fa tsy am'le asan'ny tanako tsy am'le vitako tsy am'le mitandrina ny didin'Andriamanitra fotsiny fa mila n'le avy any ambony avy any ambony amen gravy angery avana nataony Josoa izy ianao ny hibaiko ny masoandro sy ny volana ry masoandro mijanona eo amin'ny plasinao io ianao ry volana
ianao koa mijanona mahafinaritra amin'Andriamanitra io revana na manao adosoana renao amin'ny vavaka ataonao dia henon'Andriamanitra foana ianao na manao inona hoe satria izany vavaka Josoa zany ange diso diso ange zany satria tsy ny masoandro ange ny miodina fanontany. Halleluja, marina sa tsy marina zany? Zany hoe inona zany ny tokony najanona, ny tany ny tokony najanona fa tsy ny masoandro, fa ny masoandro tsy mihetsika. Fa mahafinaritra na diso ary vavaka Josoa nenon'Andriamanitra ihany, nenon'Andriamanitra ihany. Ataovy alleluja mafy rahalahy sy anavavy ianao ange rehefa connecté tanteraka ka milomano tanteraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na tsy hitanao ary zay lazainy mirodana ho ady ny fahavalonao na diso ary vavaka hoe menjera ho azy ny adversaire rehetra orakoraka mafy za. Alleluja. Diso ny vavaka Josoa ary nanao erreur izy satria ny volana tsy mihetsika, masoandro tsy mihetsika, fa ny tany ny miodina. Alleluja. Nefa fantatr'Andriamanitra ny tiany Josoa ambara. Alleluja. Ny tiany Josoa ambara dia aza mihetsika ianao ry tany noho izany hoe Andriamanitra tsy mikofoka aloha ny tany amin'ity indray mandeha ity. Alleluja. Zany ny olona riavana rehefa tafaray tanteraka tsy le ndray sabata fotsiny, tsy le concentré eto am-piangonana fotsiny, milomano. Maninona hoe milomano ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Jesosy tsisy nidirany Jesosy mihitsy niady teto ambonin'ny tany, tsisy nidirany Jesosy amin'izany, tsisy nirarahiny Jesosy an'izany. Rehefa nisy vahoaka be nanaraka azy tsy nisy afa-tsy mofo dimy sy azan-drano roa porfony Jesosy, tsy problème ne io amin'ny olona zany ozy izy Jesosy nisarotra fa amiko tsisy hidirana zany amin'ny fiainako eto ty zany mofo dimy sy azan-drano roa zany nivavaka izy dia ozy izy hoe nda nazara ao amin'ny olona. Ataovy alleluja. Tsisy hoe asan'ny tanana ny tahiny zany fa zany atao hoe fahagagana avy any ambony zany raha lasaina vavy malaza. Alleluja. Jesosy fantatrao melohany nanaovana ny asa, nanaovany ny asa fanompona dia ny fahadianana firy andro izy, 7 andro sy nilona tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra, nilona tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nisy boka nanatona azy vonjeo zay ozy izy reo boka 10 lahy reo ozy Jesosy mandehana manatona ampisorona fa eny am-pandehanana nareo tonga dia sitrany. Halleluja. Tsisy hidirany menaka hosotra zany, tsisy hidirany bômy mafosy zany, tsisy hidirany ninina, miteny fotsiny dia eny am-pandehanana mitranga ny fahagagana sy ny fahasoavana rehetrarehetra. Alleluja. Alleluja. Ozy izy nitory teny maly na dia Lazarosy efa tany am-pasana azy, tsisy hidirany fahafatesana, tsisy hidirany formole, tsisy hidirany lamba mena, tsisy hidirany ninina, tsisy ninina afaka miteny. Vao miteny Andriamanitra dia tsisy nizaniza afaka miteny. Alleluja. Ozy izy Jesosy mahatrany Lazarosy, ry Lazarosy mivoa, nanginatra amin'ny fasana, nanginatra amin'ny hery fahafatesana, tsisy nizaniza afaka miteny. Mijery maso fotsiny sisany rehetrarehetra dia mijery hoe misy fahagagana, misy fahagagana, misy fahagagana. Alleluja. Eno izy ny fampianarana zao, afaka milona isika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na dia mpivarotra ary ianao, na dia mpitana birao ary ianao, na dia chauffeur ary ianao, na dia ino hoe ampianatra anareo androany andao ilona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, andao ilona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nampianatra
nampianatra zavatra betsaka na mihitsy tany Frantsa tany. Za taty Madagasikara efa zatra mandray olona, zatra manao délivrance, zatra mikofokofoka makany sabotsina mena, makany bypass, zatra manao an'ity efa tena hoe zatra manao émission amin'ny radio télé, mizatra efa tena le efa zatra mikofokofoka tsy mipetrapetraka reny. Tany Frantsa tsy hitako zay olona raisiny. Alléluia. Za rehefa mandray olona tany Frantsa dia za miresaka amin'le olona, afaka miresaka aminao adiny ray mahery androany. Ka tsy hitanao zay ataoko, zaranao ary misy miresaka. Alléluia. Mandray olona rehefa larobisy alakamisy dia tsy hoe olona be da be amanjatony, fa misy olona efatra telo tonga dimy, efa izy any zany teneny eo anilanao, efa izy any zany hoe zay efa zatra nikofokofoka taty. Hoy za hoe Jesosy, very fotoana ane za zany, tsy hitako ty zay atao Jesosy, very fotoana tsisy olona raitsiko, tsisy ninina ataoko ty. Hoy zao ny tompo mantsy ahy, za andray zao mandray anao randriary malalaka, za andray zao mandray anao. Tovy alléluia. Tany Madagasikara ianao nandray olona, fa ty Frantsa ianao za andray zao mandray anao. Randriary malala, rehefa tsy manana zavatra atao ianao, aza mitady zavatra atao, mila milony ianao atao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Milony ianao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tovy alléluia. Aza mitady zavatra atao ny tompo, andana mandoaly, ndao ifandray amiko. Ny olona aza mitady fotoana 70 andro sy 70 alina ifadiana hanina, mandositra mihitsy mba hitokana. Ianao aty efa mitokana, dia hoy ny tompo mantsy ahy, aty mihitsy ianao seleko aty ianao, tena gardeko, tena ino izy ty, tena anagniko aty mihitsy ianao. Tsotra le antony, tsy hitady vazaha ihany ny alehanao aty, tsy hitady fanahin'olona ny alehanao aty, fa ilona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mila ny fanatrehan'Andriamanitra ndray ianao, ampiasanao ndray arandriary malalertiny. Mila miditra amin'ny dingana ambonimbony ianao, mila miditra amin'ny niveau, mila mitsofoka amin'ny dimension ambonimbony ianao. Alléluia. Hienjana ny fampaherezana ny meny tompo ahy, nanomboka teo afaly a Jesosy. Ay toko moa ianao hitako kaiky eto Jesosy, ay moa ianao miaraka amiko eto, ay moa za tsy very fotoana zany. Nanomboka teo indray niverina nikoaka, nalefa ny fiderana, nalefa ny toroteny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Maraina mandraparivo ny andro, amin'ny alina vao tsy mahita tory, mihainy toroteny dia mivavaka, tonga amin'ny maraina mivavaka, tonga ny atoandro mivavaka, ny hariva mivavaka, tontolo andro mivavaka, eny ambony tomobile mivavaka, eny ambony avion mivavaka, naiza naiza tany alehako mivavaka, eny ambony TGV mivavaka, naiza naiza, milona ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Alléluia. Teneniny eo alinanao, milona ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny problème ampino, ny problème atsika dia zava, mitady zavatra atao. Teneniny eo anilanao, problème anao dia mitady zavatra atao ianao. Ianao zany ohatry ny mieritreritra ianao hoe rehefa mipetrapetraka ianao dozy izy ianao tsisy, nefa ny tena marina manaka atao ianao fa tsy manao. Ny zavatra anankiray tena tokony ataonao ary lehibe indrindra dia ny mifandray amin'Andriamanitra. Maninona hoe azafady? Sady ny zavatra tokony ataonao. Ny toerana misy ianao rehetra dia misy an'Andriamanitra. Hatrany anaty doso misy an'Andriamanitra. Afaka sady mandro ianao no mivavaka misaotra Jesosy. Za aloha dia izay ny mandro sady mivavaka. Alléluia. Alléluia. Tianao ve ny atonga ny devoly tsy ahita hirika eo amin'ny fiainanao? Tianao ve mifanahy masina elo lalana anao sy entouré anao eo foana? Tianao ve izy fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fiainanao? Alléluia. Mila milomana anao, tsisy olana mihitsy angezandriana.
matory amin'ny alina rehefa te atory, rehefa mifoy ianao ka tsy mahita tory, aza miteny hoe zaza anko to tsy mahita tory, ndana mivavaka eto amin'ny fanatrianao ndray adada, miaraka aminao ndray ahy. Za tsy mitady torimaso zany aloha, ny torimaso tsy ho avy any, rehefa tsy ho avy miresaka aminao a Jesosy. Tiako ianao anao ny sitraponao ahy, anao zay mahafaly anao ahy, anao zay mahafinaritra anao ahy, ataovy amainina mafy. Ohatrinona zao vidin'le écouteur kely reny le atao amin'ny sofiny reny, ohatrinona 3 arivo. Raha manana telefônina kely le ohatran'ny tony ianao, na dia ohatran'ny terany telefôninao, asianao carte kely eny, asiana ina ampidirao ny toriteny, na toriteny isaky ny sabata reny ampidirao ny hira fiderana. Amin'ny 12 alina ianao mba tsy hanelingelenanao ny vadinao, eo ianao mametsivetsoriry ny hira. Tatoato ny hiratsika, hira mitarika ho amin'ny fanatrian'Andriamanitra tanteraka. Ataovy aleluia. Ianonareo le mpikarakara zava-maneno, mpikarakara karta sy an'ireny, aza toriteny fotsiny no atao anaty karta, fa raha mety tonga dia le fotoana iray manontolo mihitsy. Indrindrandrindra zao androany eniko mihitsy le fiderana ny fitarihana sy ny rehetrarehetra. Tatoato moa zany tena enina hoe misitona anao eo amin'ny fanatretin'Andriamanitra. Aleluia. Minkaverinareo ampidirao ny anaty karta reny ireny, mba tsy nienonareo ny hiran're le tsy haiko reny, fa misy artiste zay moa any hoe aza ataonareo fiangonana tsony ny hiranay, aleoko ny hirany any, fa tsika koa mahita hira be da be mihitsy ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Misy artiste namoaka vavany zany no tena aza ataonareo tsony ny hiranay ozy izy, aza ataonareo janony any ny hiranareo, zay ndray mahita hira tsara foanako, ary vao maika tsara lavitra mihitsy ary ny hiranay. Aleluia. Mafinaritra inge mianao reny ireny. Iraony fidiavan'ny Jesosy, iraony famindrapony, vafonena na mamiratra nomenatsika, rehefa tonga ny andany ankorizany avaliambe, raha mahita ny Jesosy hira fandre. Aleluia. Asivorakoraka mampy ye amin'ny 12 sasany latsaka 5 amin'ny alina ianao ny hira zany, le tsy mahita tory iny amin'ny 12 alina sasany latsaka 5 mandeha many amin'ny écouteur, vadinao hoe tsy miesona, ianao fanatrehan'Andriamanitra, ianao eo fanatrehan'Andriamanitra, eo fanatrehan'Andriamanitra, orakoraka mampezany. Aleluia. Niavanao any manofy tontolon'ny omby, ianao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Aleluia. Ny olona any manofy tofiry ny olona mibasy, sahoanao izy izy ianao miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'le écouteur kely misy saotra Jesosy eto amin'ny fanatrehanao. Zala zay koinao mino anao fa ny apitsy maraina an'iny misy favaly be da be menjerana Vatikany, misy favaly be da be menjerana, misy olana be da be menjerana. Tsisy idiran'ny asan'ny tananao zany, fa avandra milatsaka avy any an-danitra. Hidina hoe azafady, gaga fotsiny ianao tonga ny amin'ny 7 sasany maraina, vadaholy amin'ny problème. Tsy nila nitondra mambavaka akory edinao, ary ianatra tsika manomboka androany, tsy tondra mambavaka amin'ny problème zany. Ohatrany tsisy nanao amenna tsika. Ianatra tsika edinina hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako fantatr'Andriamanitra ny olanao, fantatr'Andriamanitra ny problème manao. Izy nefa niteraka hatrangany ny tanana. Jerenao fo malainday koa manany zanakao, dia efa fantatrao ny aretiny, tsapatsapainao ny andrany, fantatrao ny tokony ataonao aminy. Sahoanao izy ianao vao mitomany fotsiny zanakao, dia efa fantatrao te hinony ty na te hinana an'izao tena mangita ide satria zanakao.
na tsy miteny arany zanaka hoe mangetaetana anona fantatro amin'ny problème ozy ny hoe mando ny kosiny fa fiain'ny maloto ny kosiny zay mahatonga ny mitomany araka ao io ary ohatry zany ianao imason'Andriamanitra tsy voatery tantara aminy hoe Nikolaziko hoe vidinjiriko hoe ny zaoake ny zanako sy ny asan'ny tanako vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety tsy mba Anisik, ampunya parai, aminira.